Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Tsy manaiky ny voka-pividianana izay avoaka ny seny rampitso ary tsy tompon'andraikitra amin'izay mety hitranka eo amin'ny toe-draram-pirenena nivondry ny kandidatra ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny Tsimbazaza. Nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna sy manisakitsaka ny fiandrianam-pirenena ny fifidianana natao amboletra ny fa 14 novambra lasa teo. Ireto farany izay manohitra ny tolona ho an'ny tantan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Ny era ny tsindry sy ny ramatahora nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana ny 14 novambra lasa teo ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Araka izany, manainga ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny andray fepetra angana manoloana izany tranga izany ireto farany. Iantohana ny fiarovana sy filaminantsaina ny ireo mpanara-maso ny fifidianana eny fotony. Miantso ny mpisehatra rehetra ihany koa hanaja ny zo fototra ny mpanara-maso ny fifidianana amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Sarotra ny ametrahana fitokisana amin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny fomba fiasa no jereny. Manamafy izany ny tranga omaly ka nanendrena olona efa namoniainy tamin'ny taona 2020 izay tsy nisy fanadihadiana akory. Tranga mitovy amin'ny faneken'ny HCC ny firotsahako fidiny ny kandida mizaka ny zo-pirenena frantsay. Aina ho tapaka ny tetikasa agoa raha tsy voaja ny zon'olombelona indrindra fa nisy azon'ny mpiasa eny anivon'ireo orinasa tsirairay izay mpanondrana entana makany États-Unis raha ny fanambarana nataon'ny ONG iray. Ny fanajana ny zon'olombelona izay isan'ny singa iray ahafahan'ny firenena afrikana toy ny Madagasikara misitraka ny tetikasa agoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray natsahatra nandritra ny efatrandro ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas taorian'ny fifanarahana samihafa. Nanomboka androany noho izany ny afamitsorana ireo takalonana israeliana izay isan'ny antony nanekena ny fampiatoana ity ady ity. Miandindiny izay avy hatrany. Ankafalian reto miklasy tomboavy nisy diana ny tokantrano amin'ity aliny zoma ity manaritra ny araba ary ampanajana tanteraka no anasananao anjo ny fampahalalam-baovao anomboantsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany dia tsy makato ny voka-pividianana izay avoaka nisy rampitso ary tsy tomponantoka amin'izay mety hitranga eo amin'ny toe-draram-pirenena nivondry ny kandidata fanambarana nataon'izy ireo androany teny Tsimbazaza. Nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna sy manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena ny fividianana natao amboletra ny 14 novambra lasa teo. Ireto farany izay anohitra ny tolona ho an'ny tantan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Fanampanazavana. Fanambarana rehefa nandinika ny fisotro ny fifidianana farany teo izahay dia voalohany tsy miova ny fitakinay momba ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona, ny fanajana sy fiarovana ny zon'olombelona, ny fahalalahana maneho hevitra sy mivory am-pitoniana, ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Mbola tsy voavary olana rehetra ary tsy mivaly hatreto ny fitakina natao na dia teo aza ny fiantsoana fiaraha-midinika itadiavana vahaolana am-pitoniana izay nataon'ny FFKM sy ny plateforme panina FFKM. Mbola miampy olana sy fantikan-dalàna hafa ihany koa zany teo amin'ny fizotra ny fifidianana natao amboletra iny toy ny alabato, ny tsindry atao amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra. Faharoa, fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tsotra izao ny fifidianana natao amboletra entina ametrahana olona efa tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony hitantana ny firenena. Afabaraka tanteraka eo anatrehan'izao tontolo izao i Madagasikara satria mibaribary fa sady miemotra eo amin'ny lafiny ara-demokratika no miemotra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena.
fahatelo farany tsy afaka ny ankatoa ilégitime an'izay voka-pifidianana atao mivoaka eo izahay no reo anton'ireo ary tsy tomponantoka amin'izay tsy fahamarina toerana ara-politika sy ara-sosialy mety hitranga vokatr'izany. Fa isan'ny mahatonga ny savorivory eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny tsy fampanajana ny marina sy ny itsiny hoy ny vovonana ho an'ny fifampijiniana sy fanelany raha nanao fanambarana androanteny Tsimbazaza nambaran'izy ireo hatrany fa hiteraka korontana ny famoahany seny ny voka-pifidianana rahampitso ireto farany izay nanamafy fa mbola mijoro sy anohy hatrany ny fitadiavam-baolana ho amin'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Fanazavana ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny falenarenanana dia manambara fa manaraka akaiky ny fizotrany raharaham-pirenena. Raha matsapa amin'izao fotoana izao fa tena marary ny vahoaka malagasy, marary ny firenena, ka tsy mahagaga raha mianaka ny firaviravian-tanana na sentiment d'impuissance sy ny fitsitokotokona sentiment d'isolement eo anoloany atambo sy fahoriana mianjady. Isany endrika isehoany zany ny fisavorovoroana ara-tsaina sy ampo ny tranga tamin'ny fifidianana ny hofilohan'ny repoblika farany teo. Fantatr' izao araka ny napitay ny collectif des candidats taminay androany fa tsy akatoa ny voka-pifidianana ivoaka rahampitso ry zareo. Amin'ireo candidat 12 dia tahaka ny tsy nisy ono iny fifidianana natao tamin'ny 16 novambra teo iny. Manamafy fa tsy mijanona mitady ny fomba rehetra hitondra amin'ny fitoniana, ny filaminana sy ny fampihavanana malagasy ny vovonana. Koa mijoro amin'ny foto-kevitra telo lehibe dia ny fampiarana ny marina, ny rariny ary ny itsiny izay tanjony tena fanjakana tandalana. Satria andray anjara feno ny vovonana amin'ny fanasitranana ho an'ny firenena dia ireo hevi-bavety ireo no hotanterana anatin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka. Apatsehivony zany mba hieritreretany rehetra amin'ny fandraisana andraikitra eo anoloan'ny toe-javatra ankehitriny. Irosoany firenetsika ho amin'ny fiavotana sy ny fampandrosoana ary ny fiadanana sy ny fandripahalemana. Mbola maneho hatrany ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy fanelanelana ny fahavononany hiara hikaroka ny vahaolana mahomby anatin'ny tena fifampiresana sy fifampidiniana. Ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany dia niara-ny tsindry sy fandrahonana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena no tanterahana ny 9 novambra teo iny. Ireo mpanara-maso fifidianana avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Araka izany manainga ireo tompona andraikitra isa-tsokajy ny andray fepetra aingana manoloana izany ireto farany hiatohana ny fiarovana sy ny filaminan-tsainy ireo mpanara-maso fifidianana eny fotony. Miantso ny mpisehatra rehetra ihany koa anajany izy ho fototry ny mpanara-maso ny fifidianana amin'ny fanatanterahana ny asany. Daniel Aminarson tatry ny antsipirian'izay. Niara-nitsindry sy fandrahonana erisetritra ara-moraly ny ankamaroan'ireo mpanara-maso fifidianana isam-paritra eo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy hoy ny tatitra nataon'izy ireo androany. Tranga izay mampiahiahy ary koa hampiena ny fahatokisana iny fifidianana iny. Tsy azo ekena hoy ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy ny trangana fandrahonana sy antsojay atao amin'ireo mpanara-maso fifidianana tahaka izao no ireto farany miantoka feno ny fahamarinan'ny zotra-pifidianana. Miantso ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny andray fepetra aingana manoloana izany ireto farany hiantohana ny fiarovana sy ny filaminana ireo olo-pirenena mpanara-maso ny fifidianana eny fotony. Ny safidy dia manainga ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny handray fepetra haingana hiantohana ny fiarovana sy ny filaminantsain'ireo olo-pirenena
mpanaramaso eny vodiny. Ankoatra izay dia miantso ny mpisehatra rehetra izahay hanaja ny zofotra ny mpanaramaso ny fifidianana amin'ny fanatanterahana ny asany tsy misy tafotra. Ny safidy dia miantso ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hanaramaso akaiky ny zava-misy ary hanameloka ny fomba henitra ny herisetra na ny fampitahorana ny mpanaramaso ny fifidianana. Ho fiarovana ireo mpanaramaso fifidianana, niaran'izay tsindry sy fampiarana ny ramatahora izay, tsy nilaza ny toerana sy ireo tompon'andraikitra tamin'ny fandrahonana ny firaisamonim-pirenena safidy. Dia noho izay antony izay misy fanontaniana tsy hovalianay ny fiarovana ireo ekipa ireo. Sahala amin'ilay hoe iza manao an'ilay misy fampitahorana sy hoe taiza. Ny fomba isemoa mety afaka resako kely, ohatra hoe ny fanaovana antso amin'ny telefona miantso an'ilay mpanaramaso zany dia amin'iny no anaovana an'ilay fampitahorana. Ohatra indray ny fotoana koa mandritra ilay fotoana anatanterahana ny asany. Misy zany ny fandrahonana mialoha ny androm-pifidianana, dia misy ny nandritra ny androm-pifidianana, dia misy mbola mitohy hatramin'izao tsika miteny zao satria araka ny fantatsika misy mbola le mitohy any amin'ny SRMV na ny any amin'ny CENI na le ho anay atao aty amin'ny foibe mbola mikirakira an'ireo atotam-baovao avoaraitany amin'ny ekipa. Na izany aza, tsy maintsy hisy ho izy ireo ny fanambarana miaraka, anehoana ireo tandrefaka sy tsy fanaran-dalàna rehetra tsikaritra. Ny aloha nandritra ary aorian'ny fifidianana ny tanterahana amboletra ny 9 Novambra lasa teo iny. Famitsangana ny cellule de crise izay vondrokery mitaky ny fiverenana amin'ny tany tandalana hoy ny vondrokery ny antoko sy ny vondry ny antoko politika mitaky ny fiverenana amin'ny tany tandalana raha nanao fanambarana iraisana androany. Ny tany tandalana no fototry ny demokrasia hoy izy ireo ka ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana miverimberina no fototry ny crise politika eto Madagasikara. Tranga izay tsy azo ekena velively fanampanazavana. Natao amboletra ny fiosona tamin'ny fifidianana izay nahitana osoka mialoha mandritra ary aoriana. Noho izany dia tsy azo ekena ny valim-pifidianana. Andiny faefatra, tsy maha-toerana sy tsy ara-dalàna ny fanjakana misy ankehitrio satria niorina tamin'ny fananganam-panjakana anatin'ny andro-fanjakana coup d'état institutionnel. Zany dia miteraka fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy. Andiny fahadimy, ny vahoaka malagasy no maso madidy tompony ny fahefana faratampony ka nandresy ny fahanginany tamin'ilay sarotsam-pifidianana tamin'ny 20 Novambra 2024 lasa teo. Andiny fahaenina, mitsangana andray andraikitra ny antoko politika maro, ny vondrona antoko politika ary amerina amin'ny asa ny fanajana ny lalàna sy ny raharaha politika eto Madagasikara. Feny mitohy ny tolona ary manao antsoavo amin'ny olom-pirenena rehetra, ny olobe, ny filohan-daka, ny mpiasa-panjakana, ny fiarahamonim-pirenena, ny tsiaka, ny finoana na ara-draza na ara-pivavahana mba hanatevina ny dingana hiverenantsika amin'ny tany tandalàna. Fasarotra ny amiatrahana fatokisana ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana raha ny fomba fiasan'ny nojerena. Nanamafy izany ny tranga omaly ka nanendrena olona efa namony endy ny taona 2024 izay tsy nisy fifanadiadiana akory. Tranga mitovy amin'ny naneke ny HCC ny firotsahako vidiny ny kandida mizaka ny zoperenena frantsay. Kaetan Andriatsilavo. Miariary hatrany ny tandrefaka sy ny fitanilana taon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hoy ireo mpanao politika nanaovana fanadiadiana raha naneho ny heviny mikasika ny didim-pitsarana navoaka ity rafi-pitsarana ity omaly mikasika ny fankatoavana ny fanendrena anirambelo ary Soflavien Marie Gérard ho solon'ny solombavam-bahoaka ny Faratsio Rasolonjatovo Honoré nodomandry ny 10 Novambra lasa teo. I olona nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io izay efa nodomandry ny volana Oktobra 2024. Tsy ino omaly iny ihany anefa. Efa maro ny tandrefaka nataon'ity rafi-pitsarana ambony ity raha ny fanehoan-kevitra. Raha tsy laza fa tsy ny fankatoavany sy tsy nisy fanadiadiana akory, ny firotsahako fidiny ny filoha teo aloha Andry Rajoelina
mizaka azom-pirenena frantsay. Ampalahelo ny zavatra nitranga tamin'ny hoe liste des candidats iny satria misy olona zay efa tsy malagasy intsony no navoaka. De mitovy am'izay tsisy valaka ihany koa zany ity le olona député misy zao zany de le député amin'ny toerana anankiray ity. Bon, ny solony dia olona efa maty tamin'ny 2020 de moa ve ny HCC sy mahafantatra an'izany situation zany fa avy hatrany tonga dia mamoaka décret hoe ity ny solony mamenatra n'olona le izy ary erantany sy misy HCC manao fomba fiasa asalan'izany ka tokony mafantatra sara ny zavatra ataony alongany ny HCC zay vo mamoaka le izy. Olona efa maty ve tamin'ny 2020 de mbola hotonona ihany koa hoe io no osolony tsy mety zavatra zay ary mangala baraka asika malagasy zany zavatra zany. Eo ihany koa ny famoahana dity sy fanapana samihafa izay nahitana taratra ny fitanilana ny ity rafi-pitsarana faratampony ity ka nanomezana vahana manokana ny kandida laharana fahatelo. Tsy misy zavatra mazava intsony eto amin'ny firenena ka ny olona efa namony ainy no notendrena ary olona efa namony ainy ihany koa no nandray anjara mavitrika tamin'ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany. Fa de olona maty ery mbola tendrena ary zay ny zavatra mitranga atsika amin'ny olona maty mbola manao fifidianana any zavatra tsy mahagaga ny zany raha mitonga ny olona efa any maty any pasana any mbola mitsangana nandasabato amin'teo farany ity de raha reny zavatra misy zany ka io zany vokatry n'le hoe fanjakana gaboraraka ary zay no mampatahotra ny olona any hoe raha mbola tiany rajoelona ty mbola mitondra eny président rajoelona zay zavatra mety hitranga tena ny fijaliantsika zao de tapahoatra satria nisy nijaly ny gasy efa nahantra ny gasy fa nisy fahantrana nety ny andro rajoelona tena mihoatra be dia be mahatonga fahaserana ny gasy ary nasikobodoatra tsy hoediny gasy tsotra mbola mitondra ora zay zay zavatra petraka mazava zany ka tokony hijoro ny gasy seritreritra ny malagasy fa atsika za mety hoentina vazaha io tokony apetraka mbola tabatra mihitsy oresaka mombana vazaha io. Sarotra ny ametrahana fatokisana amin'ity rafi-pitsarana ity hoy ireto naneho ny heviny androany ireto indrindra mikasika ny voka-pifidianana ivoaka ny HCC izay manana 7 andro aoriny ny vokatra vonjimaika avoaka ny seny rahampitso. Nanamafy ihany koa ireto farany fa tsy ekena hatramin'ny farany ny tsy fanaran-dalàna ka nanekena ny irotsahan'ny kandida izay mizaka azom-pirenena frantsay navela irotsaka ho fidina. Tsy eneky ny voka-pifidianana vonjimaika ho avoaka ny seny rahampitso ny kandida laharana 17 antony maro ny tsy fahatombanana hita mialoha sy mandritry ny fifidianana nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ihany koa ny kandida laharana 17 amin'ny fanitsanana sy anafoanana amin'ny ampahana manontolo ny vato azo ny kandida laharana 7 ny lakana efson. Tsy fanaran-dalàna sy tsy fahatombanana maro no tsikaritra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny kandida laharana 17 sy ny ekipany ary ananana profo avokoa izany raha ny fanazavana. Raha ny tsikaritra tsy mifanaraka amin'ny PV eo am-pelantanana avokoa ny avoakan'ny seny ary tsy araka ny tokony ho izy ihany koa ny mahakasika ireo QR code izay napetraka eny amin'ny PV raha ny tatitra hatrany. Maro ny antso izay ny fandikan-dalàna toy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana. Mitaky ny fanaovana afampitahana na ny confrontation ny fitanana antsoratra na ny PV manerana ny nosy izy ireo mialohan'ny amoahana ny vokatra vonjimaika izay hiakasan'ny seny atao rahampitso antony tsy ny zava-misy marina no avoakan'ny seny. Manoloana ireo tranga rehetra ireo feno ny fepetraka nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba anafoanana amin'ny ampahana manontolo ny vaton'ny kandida laharana 7 sy ny fanafoanana tanteraka ny fifidianana izy ireo. Mitaky ihany koa ny fanitsanana na ny disqualification any Andry Rajoelina izy ireo. Dia manome fahefana ny kandida sy izay rehetra nandray anjara tao fifidianana hanao fanakianana contestation zany ny zotra-pifidianana izany hoe manomboka hatrany amin'ny liste électorale ka hatrany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Izay no antony nahatonga anay kandida numéro 17 nametraka fitoriana tany amin'ny ordre constitutionnel maty. Ny fitorianay dia zao foany daholo mihitsy ny zotra-pifidianana. Ny antony dia
maromaro ny lalàna ary tena betsaka fa ho fitininay raha toka ny tsy fanarahan-dalàna rehetra no lazainy eto na raha-pitsomaraina ary tsika ka mamoray eto zany hoe nametraka an'le requête en disqualification dia efa notenenina teo ny antony hoe tamin'le kabary nataony kandida anankiray tany amin'ny faritra varatra dia nisy zany ho le discrédit sy ny pression atao amin'ny mpikambana amin'ny ACC io. Ny tena olana dia sady efa tsy mazava ny nationalité an'le olona, tsy mazava ny maha-acceptable ny candidaturany, mbola manao an'izay pression zay ihany, manao an'izay discrédit zay ihany, ka tsapa zany hoe ny fitsarana avy eto amin'ny firenena mihitsy no voan'ny tsindry. Ka tsara raha hoe tranchena aloha io resaka nationalité io, zay vao miditra amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Mbola isan'ny olana mipetraka ihany koa ny mahakasika nisy tsy fananany nisy kandida miisa roa ny zom-pirenena malagasy intsony, ka raha tsy manana fahefana itsara izany fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana, tokony fitsarana manana fahefana nofa itsara izany. Tena motifana disqualification loatra le izy raha ny marina, fa motifana irrecevabilité ana candidature mihitsy. Le resaka nationalité soulevena io nangataka zay atao anatin'ny requête en disqualification anay hoe mahakasika ireo candidat anankiroa naturalisé frantsay mba ho disqualifiena satria tsy mahafeny ny fepetra ahafahany mitondra firenena. Mety manontany tsika mpanara-baovao rehetra hoe tsy zavatra efa voaresaka ve zany, tsy zavatra efa voatsara teny amin'ny HCC ve? Dia azavainy etona fa tsy mbola namoaka didy mahakasika nationalité ny HCC. Ny didy navoaka ny HCC dia niteny hoe tsy maefa itsara ny resaka nationalité ny haute cour constitutionnelle. Raha ny lalàna tokoa ny jerena dia tsy maefa itsara ny resaka nationalité satria question préjudicielle ny resaka nationalité, ary tokony ny fitsarana mba natonga voalohany no mitsara ny resaka nationalité. Manoloana ireo zavatra rehetra ireo, hatsanaiky ny voka-pifidianana Vonjimaika ao avoaka seny raha ampitso araka izany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo, ary hiatakina ny fanaovana ny fampitahana na ny confrontation, ny fitanana antsoratra na ny PV amin'ny manerana ny nosy. Mahakasika ny fifidianana izay hatrany dia tsy mitovy ny vokatra avoakan'ny seny amin'ny tranokala sy ny vokatra azo avy amin'ireo PV avy any amin'ny faritra raha ny fitsiriana Vonjimaika nataony solotena ny kandida sy teny Randriana Soloniaiko nandray anjara tamin'ny fifidianana iny. Tranga izay manam-pirofo ny olana eo anivony ity vao mehatra mahalo tena misahana ny fifidianana ity raha ny fanazavana trany. Maro ny fahadisoana sy tsy fahatombanana hita tamin'ny vokatra izay navoakan'ny seny tao amin'ny tranokala raha oharina amin'ireo PV izay voarainy ny kandida avy any amin'ny faritra raha ny hita nandritra ny fitsirina Vonjimaika nataony solotenan'ny kandida sy teny Randriana Soloniaiko androany. Misy ireo vato analana ary misy ny vato ampitomboana anomezana vahana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina. Ka zay publication zay no jerevanay aloha fa tsy mitovy ny résultat avoakan'ny seny sy ny PV zay voarainay. Be dia be zany fahadisoana ao anatin'izay. Zay zavatra zay zany no ny constatena teto araky ny hitanareo teo moa zany dia mazava ho azy fa be dia be ny zavatra tsy mifanandrify tao anatin'ny confrontation zay natao teo. Ny tiany marina fotsiny zany dia hoe be dia be loatra le fahadisoana tsy mifanandrify amin'le résultat zay mba tiany ho tsindrina. Zay ny zava-dehibe aminay. Ny faharoa amin'le hoe le PV ny marina teo le hoe PV reto araka le QR code dia tokony le numéro ny BV no avoakany QR code io rehefa nanaovanay nefa ny reto tony amin'ny borto dia tsy mifanandrify amin'le bureau de vote rehetrarehetra. Amin'ireo borao-pifidianana izay nanaovana fampitahana androany, saika nahitana ireo tsy fahatombanana ireo avokoa ny vokatra izay navoaka teo anivon'ireo PV sy tranokala na teto Andrenivohitra izany na tany amin'ny faritra. Le PV zao PV anankitelo nataonay échantillon teo zao ny anankiray misy erreur 10, ny anankiray misy erreur 13. Dia hitanareo amin'izany zany le zavatra mba tokony ahitsy
ao anatin'ny fifidianana ohatran'izao kizany zao ny akaiky indrindra angavany zao a teny amiko anareo dia teta manjaka ray ohatra zany zay fa ity ve dia voatanisy eto daholo araky hitanareo zany ity zao site en direct io zany zao dia miova foana le zavatra vao le BV ao le publication siny zany hoe amin'ny base siny zany misy problème tsy fantatreo ina moa ny anton'le problème fa misy fotsiny le problème au niveau ny siny tsisy idiran'ny candidat nizany zany fa au niveau ny siny le problème zany zao raha io publication io isan'ireo antsoavo izay no mafisiny ireo vondriny kandida raha tsy ahivina ny ayay manoloana ny fomba fiasan'ny seni voaporofo androany manoloana ny fanamariana izay nataon'ny kandida nanapa-kevitra ny anao fifidianana fa mitanila ny seni amin'izany asan'izany ny valim-pifidianana vonjomaika izay vinavinaina ivoka rampy lafim-baovao hafa dia jiolahy ren-dany tamin'ny asa fanafihana teto Andrenivohitra ireo olona miisa 5 lavon'ny zandary tetsy andohany mandroseza ny talata lasa teo raha ny fanampanazavana izay nomeny Zandarmarie-Pirenena androany olona miisa 3 no voasambotra taorian'ny fanadihadiana raha ny fanazavana hatrany araka ny tatitra izay nataon'ny Zandarmarie-Pirenena androany isan'ireo jiolahy londohany ary mpamelokiloko nandritra ny fanafihana amin'ny Tapedina teto Antananarivo ny 1 Oktobra hatramin'ny 7 Novambra 2024 ireo maty notifirina tetsy andohany mandroseza ny talata lasa teo velam-pandrika no nafahana nanao fisamborana raha ny fanazavany ny kamandy ny vondro tobiparitry ny Zandarmarie-Pirenena Analamanga dia ambaranareo zany fa asan'ny jiolahy ny zavatra nisy ary tsy ny voasambony fa efa nanao asan'ny jiolahy taloha reo olona reo zay nafana nanaraka sy niidentifia ny tomobilina io voaloha aloha ny olona ray voasambotra ao dia olona exafisy mpitandro filaminana exafisy ny olona manao rapprochement ny tanona général ray ny akaikaiky eny io tanona général io koa dia efa nisy saiky nanafika indroa efa tafiditra tao ny olona tamin'ny fandroany fa alerte ny olona tao dia moto ny lasan'le olona tao zay zany nafana manao rapprochement hoe tany le toerana manampy an'izay le zavatra voalazany ato anatin'ny findainy zareo reto ny communication zareo manoloana izany ankilany mitoetra trany ayay ho an'ireo onim-pirenena taoriany ity raharaha ity isany amin'izany mikasika ireo vola ny paritaka tao amin'ilay fiara ity raharaha ity izay ina ho mifandray amin'ny raharaha politika mafana eto amin'ny firenena raha ireo fanehoan-kevitra ny teo anivon'ny kabinetra ny antenimieram-pirenena sy ny instat raha iverenana izay samy nanamarteny fa tsy misy ifandraisana amin'ireo nambara fa jiolahy fanodikodinana saim-bahoaka ave sy apaikady politika ny Zandarmarie-Pirenena izay nilaza androany fa olona miisa 3 no voasambotra anatin'ilay raharaha ankoatra ireo 5 lavo teny an-toerana ny talata lasa teo Alain Andriamseza filohan'ny IFIM manany etsika iombonana ho amin'ny fanarenana sy fanorenana ifotony any Madagasikara sy maminirina Gilbert mpamakafakafy any am-pirenena ireo indray no vahiny anatin'ny fandaharana Ankitsipo raha ianao ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao iompana betsaka ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana sy ny fipetraky ny tolom-bahoaka ankehitriny ny fandaharana izay anasananao ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao famelohany anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia andao iseto vetivety atao anatin'ny reto dokam-barotra foy reto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Briquet Bic. Comptez sur Bic.
3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic, comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Fahilako mon premier yaourt ihany hono ny azy yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako ilay namana akaiky ny neny yaourt natokana ho an'ny ankizy manampy azy amin'ny fitombony be protéine ery mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha sady matsiro no malefaka ery Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Sady sy téléphone miaraka amin'ny Aigle d'Or vaovao be collection miavaka sady moderne noforoan'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Tavaverinao samatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary isorana hatrany ianao mbola manjo ny fahitalavitra kodro tsy misy manakana sy mahasakana an'ity fitondrana ity fa izay rehetra manelingelina na manohitohina na manakina azy ampabe maso fotsiny dia rarafany samboriny anovany fanadiadiana ka na ampidiri'ny amponja na ataony ambany fanaraha-maso ny fitsarana ary na dia avotsiny azy dia tazon'ny ela tsy asiany fanavakavahany io fa na olom-boafidy na mpitarika politika na olon-tsotra dia asiany avokoa izany no antsoina hoe fanjakana tsy refesy mandidy matoan-dahatsoratra. Dia noho ny fitantanany ny firenena mandritra ny 5 taona indray ve Iandry Rajoelina raha tsy misy fiovana. 5 taona vaovao indray izay ahitana ny fomba nitantanany nandritra ny 5 taona teo aloha. Azo antoka tokoa mantsy fa tsy isy fiovana antenaina akory ho iteo. Mitotongana ny toe-karena, miaratsy ny sosialy, miha tsy misy ny fandripahalemana, mitohy ny ampimamba amin'ny fiarina, itombo ny fantrana, ho fatenjika ny mpanohitra. Ny ampoizina tokoa mantsy fa iova dia nitsindry azo lena azo ny manohitohina na manakina ny fitondrana. Mihevitra ny manana ny marina irery mantsy ry Rajoelina sy ny mpanaradia azy. Dia ampangay no fahavalo-pirenena sy tsy fandrosoana izay tsy mitovy hevitra aminy. Fomba fiteny sy fihevitra tany amin'ny 4 sy 50 taona lasa, fony natao politika pirenena ny revolisiona sosialista, any foto-kevitra nasiana natelin'ny vahoaka malagasy. Ny raha nahita sy ny ainana ny vokatr'izay. Ho vita ny mpitondra ao anatin'ny fotoana fohy ny voka-pifidianana, ka andresy fiodinana voalohany ny kandida Rajoelina, ka tsy iandry ny 12 janoary, fotoam-piasana vaovao fa aty amin'ny tapaky ny Desambra. Tsy avelan'ny filoham-panjakana mpisolo-toerana mihetsika izay mikasa anao hetsika politika, ka na olona anatitra fehezam-boninkazo ho fiaraha-miory tamin'ny nalasana ny nidonia aza dia voarara. Ireo mpitarika sindika dia tratra ny antsonjay ka ampangaina ho manohitohina ny fiandranam-pirenena. Ny mpandraramo raha maneho hevitra dia amoronana dosie ka lazaina ho tsy mandohetra. Dia miforotra ny olona matahotra tsy samy teniteny manakina, ka na resadresaka eny amin'ny samy mpiaramonina aza dia mitandrina sao taterin'ireo olona resahana io fa mpanohitra ianao. Fiainana tany amin'ny firaisana sovietika, Cuba, Korea Avaratra izany. Izany no antsoina hoe état policier. Tsy mahazo manohitra, tsy mahazo milaza hevitra ny tsy mitovy amin'ny mpitondra. Dia izany no ampoizina iainan'ny vahoaka mandritra ny 5 taona ho avy. Raha tsy hoe ho tapaka aty am-boalohany anga na eny antenatenany ihany. Tsy ho tonga nefa izany raha tsy ny vahoaka mihitsy no mijoro, tsy manaiky ny fanakijana ny fahafahany. Tsy fahafahana ara-politika ihany, fa fahafahana ara-pisainana, fahafahana manaraka izay hevitra tiany,
fahafahana ara-pandrarahana, fahafahana iaina arak'izay tia ny itondrany ny fiainany, fa tsy fahafahana fiheziny ny mpitondra sanatria. Mifandraiky amin'izay dia roa taona an-tranomaizina no sazy azo ny Papanio Lakolosy Thomas Razafindriamaka fantatra tamin'ny fiarovana ireo mponina ao amin'ny faritry Iorombe. Fisolokiana sy fanararaotapahefana no eloka ny ampangana azy. Fampiororona sy raha-matahora no miseho manoloana izao tranga izao hoy ny fiarahamonim-pirenena izay tsy nitsahatra nanao antso avo ny ampitsarana ny fanenjehana azy. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia ahina ny atapaka ny tetikasa AGOA raha tsy voaja ny zon'olombelona indrindra fa ny zon'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa tsirairay izay mpanondrana entana makany États-Unis raha ny nambaran'ny ONG ODIMA ny fanajana ny zon'olombelona iray izay isan'ny singa ahafahan'ny firenena afrikana toa ny Madagasikara misitraka ny tetikasa AGOA. Henri Florian. Tafiditra ao anatin'ireo firenena dimy voalohany amin'ny fanondranana lamba makany États-Unis i Madagasikara amin'izao fotoana izao ary manana tombony lehibe ny mpandraraha malagasy amin'ny fisian'ny tetikasa AGOA. Ny AGOA izay isan'ny tetikasa iray mampiena ireo abatakina amin'ny fanondranana entana makany ivelany indrindra fa i États-Unis. Tombotsoa maro ara-toekarena araka izany no azon'ny firenena afrikana amin'ity tetikasa ity ary anisany mahazo tombotsoa amin'izany i Madagasikara. Mampia ihany ny toerana misy an'i Madagasikara ankehitriny raha ny nambaran'ny ONG ODIMA manoloana ireo tsy fanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny mpiasa eo anivon'ireo orinasa maro samihafa izay mahazo tombotsoa amin'ity tetikasa AGOA ity. Satria tsika ane no nanaikiditra ao anatin'ny AGOA dia raha tsy voaja ny fepetra izay napetraka ahafahana misitraka ny AGOA dia miahiahy ny rehetrarehetra tsy ny société civile rery ihany fa na ny opérateur économique miahiahy daholo satria efa zay no zava-misy dia izany zany no anaovana antso avo eto hoe jerena miaraka hoe ahoana no ataontsika ahafahantsika misitraka mitazona ilay fisitrahana AGOA satria ny fahafahana misitraka ny AGOA dia azafady amin'ny teny baiko hoe renouveler isa-taona. Misy fanaraha-maso zany ao. Ankoatran'io fanaraha-maso isa-taona io dia misy ihany koa ny fanaraha-maso izay atao hoe hors cycle arakaraka ny toe-javatra misy amin'ny firenena iray. Ohatra zao tany Niger zao voaingana tamin'ny forum teo efa haitsika ihany zava-nisy tany Niger zao nanapa-kevitra ny Amerikana tsy ametraka anazy anatin'ny AGOA intsony. Ohatran'izany koa ny Uganda no tsy fanajana ny zon'olombelona ka io zany no tokony tandrovantsika hoe tombono antsika ihany ilay manaja zon'olombelona, droit de l'homme, tombono antsika satria rehefa voaja ny zon'olombelona dia mandeha ny fifanarahana ara-barotra, mandeha tsara ny asa, dia miasa ny olona, dia rehefa miasa ny olona dia mandray karama, dia afaka mitsabo-tena, afaka misakafo ara-dalàna, afaka miakanjo ara-dalàna. Tsy aivana, firenena miisa 17 aty Afrika no misitraka ny tetikasa AGOA ka tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. Ny mpikambana ao anatin'ny AGOA izay niatrika ny fivoriana ny fiandohany ny volana Novambra lasa teo mba handinihana ny fanohizan'ny tetikasa AGOA hatramin'ny taona 2024 no tanterahina nandritra ny 2 andro izay nifarana androany teto Antananarivo renivohitra ny fampafantarana ny tetikasa iray antsoina hoe promotion des droits humains au sein de l'AGOA. Lafy mavaova dia nijanona ny fampianarana atao amin'ny EPP Maibahoaka talata maty androany. Anton'izany tsy faneken'ireo ray aman-dreny ny fanesorana ny talentin-tsekoly izay nambaran'izy ireo misy ambadika sy kajikajin'ireo mpanao politika sy tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidim-pampianarana toy ny Cisco sy ny ZAP. Onasaina. Tsy manaiky ny fanesorana ny talentin-tsekoly ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny EPP Maibahoaka talata maty. Anton'izany tsy nandroso ity sekoly ity raha tsy ho tale io izy ireo fa ihany koa misy ambadika ny fanesorana azy amin'ny toerany. Tsy mila atao kolokolo zaza malagasy alao zanakay hianatra zay tsy mila tale vaovao alao ny tale taloha ihany ny tale anay ao aza atao resaka famifamify fampianarana zaza alao zaza hianatra alao hiaina tale taloha ihany. Izy menakavy ihany ny mpampianatra ao amin'ny
sefisapy mpiavakavana daholo ihany zareo mpiavanao a dia anaovana toera-zaka ny talehanay taloha tsy ampianarinay tompoko ny zasa satria olona mpandanga sy mpametaka ankizy no mijoro ao satria fitaka nataony an'le ankizy amin'izao. Potika be ny sekoly teto tamin'ny 1959 tsisy fanavozana hatramin'izao afa-tsy mifefy ihany ka efa tsy nahazo ny anarana ntsony tao a tsy mety amin'ny zon'olombelona ntsony ny mampianatra ankizy ao fa ny ray aman-dren'ny mpianatra sy tale no nandeha nitady sponsor dia nahita vazaha anao ny sponsor io ka namboary ny trano fa omaly zay mivory tao a nanao latabatra boribory niaraka ny commune ny tale a sy Cisco a ary ny zapy fa dia ny zavatra nisy dia izao lazay ny commune fa izy io no nanao an'iny tady sponsor lavinay ankizy rano zany. Tsy misy fampianarana mandeha raha tsy miverina amin'ny toerana ny tale raha ny fanazavana hatrany. Io tale taloha io zay ho asorina zao io sy ny Brown Fefi ny teto varavara mpanankarena tsy nalala menatsolona tsy nalala nona tsy nalala moranandro tsy nalala nangatsika tsisy commune tsisy fanjakana tsisy anizanisa tsisy andrakoto tsisy andrabe tsisy anizanisa fa ny Brown Fefi sy io itale madame Lina io no niaraka taminay nandondona ny varavara mpanankarena nazahoana an'io fanampiana io niaraka amin'ny vazaha izy dia navatsa no nitety varavaram-bahoaka nangataka an'izay ankizy kely tokony hianatra nefa tsy mandeha an-dakilasy dia izy tompoko ny nangataka hoe andao mianatra. Ka raha ohatra ny teny ny siskoany hoe inona ny tombontsoan'ny fokon'olona may bahoaka hitazomana ny tale dia izao alefaso any ny caméra foto-drafitrasa tsara tarehy be io zao ny foto-drafitrasa vita ny tale. Io ny décision nanalan'le tale anay zany ny ray aman-dren'ny mpianatra tena tsy manaiky na fomba hoana na fomba hoana ary vonona iady hatramin'ny farany fa tsy manaiky na nalana n'io tale na zahoanay tombontsoa satria nanona ara teto ny ankizy rehefa nisanazy tsisy ankizy nona tsony teto ny anatra fa maninona vao misy zavatra tsara na olona tsara tonga eto amin'ny fokotaninay amin'ny sekolinay no esorina maharary anay ray aman-dreny zany zavatra zany. Ny fefy na ny farimbonezako ho fampandrosoana ny fampianarana ifotony ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ity taletsekoly kasaina esorina ity no nitady mpiara-mombonantoka nahazoana ity efitrano fianarana vaovao ity raha ny fanazavana hatrany miampy ny cantine scolaire isan'andro ho an'ireo mpianatra. Ny mpiara-mombonantoka izay nanambana ny ampitsahatra ny fiara-miasa raha miova ny fitantanana eo anivon'ity EPP ity. Omaly no nokasaina anaovana ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale teo aloha sy ny mpandimby azy saingy tsy totosa noho ny fanoheran'ireo ray aman-dreny. Ankoatra io manapatra fahefana ihany koa ny sefizapy raha ny fanazavana. Io zao a nananganana ny CSB1 zay zany nangatahana tamin'ny commune mba sina CSB1 eto Maibahoaka dia natsanga ny commune tamin'izany andro zany fa tsy commune tamin'ity fa commune taloha dia voatsangana io niaraka tamin'ny fitaovana be dia be tao naovana CSB1 fa indrisy moa fa tapitra mandaha ny commune tamin'izany dia tsy nahazo dokotera mihitsy hoe hiasa ao dia nijanona teo le trano betana beta fa mahagaga taminay a tsisy hitatrony le éponge sy kodoro sy ny sisa tao fa hoe nisy namako ony nefa le gardien tamin'izany mbola eto hatramin'izao dia io trano io zao a namboarina trano mbola tsy mipetrahana nefa ny réhabilitena indray dia lasa mipetrahan'ny sefizapy izy zao tsy fantatra aloha ny antony hoe natonga ny sefizapy tato hoe izy nametraka azy tato fa CSB aloha ny andohany io. Ambany tany olona manana fahasembanana misehatra eo amin'ny tontolon'ny asa ara-dalàna raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap androany. Ilaina ny fanamafisana ny sy fanentanana ny zon'izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eny anivon'ireo toeram-piasana raha ny fanazavana ny fanjakana ankilany izay tokony ampiatra ny lalàna mahakasika ny zon'ny olona manana fahasembana. Christian Dimby. Vitsy amin'ireo olona manana fahasembanana no miasa ara-dalàna raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny CNFPPSH. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanentanana ny zon'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny toeram-piasana. Ny fanjakana izay tokony ampiatra ny lalàna mahakasika izany raha ny fanazavana. Ya ny lalàna tokoa dia efa misy amin'izao fotoana izao ary
efa tokony ampiarina satria lalàna efa misy zany dia mila ampiarina fa misy ny amin'izao fotoana izao zany dia efa eo an-dalana inona moa fanavaozana nga izy ilay lalàna velona efa misy satria ny fitondram-panjakana dia efa nanaosiny ny convention internationale sur les droits des personnes handicapées dia mila le lalàna velona amin'izao fotoana izao zany mila vaozina par rapport amin'izay convention zay nisiniavana izay. Ankoatr'izay ilaina ihany koa ny fampiofanana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa ahafahana izy ireo mamaly ny filan'ny orinasa izay asany hoy ny talen'ny tetikasa miary androany. Ny tokony atao aloha dia fampahafantarana ny olona na tompona andraikitra sokajana hoe mahavita asa tsara ny olona manana fahasembanana rehefa ohatra ka omena ny fitaovana azo ny asana. Faharoa, ny fanjakana dia tena manana andraikitra mihitsy amin'ny ataontsika hoe famporosihana ireo orinasa mba hampihitra ny olona manana fahasembanana hiasa ao aminy, ary ny olona manana fahasembanana koa dia tokony mba anaraka fiofanana sy hianatra mba ahavitany asa ara-dalàna. Nisy manoloana io ny atrikasa nataon'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny olona manana fahasembanana teny amin'ny centre Arup Faravohitra. Atrikasa izay tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa miary. Tetikasa inona ihany koa fa hanampy sy hitondra fampivoarana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Vaovao any amin'ny faritra Vakinankaratra dia tsy maintsy ilaina ny fahazoan-dalana manapaka azo ho ny taliparitry ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Giazana avy hatrany ireo azo notaterina antsokosoko sy notapahana tsy ara-dalàna. Andry nirindra Andriamiarisoa, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo manimba sy mamotika tanteraka eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana eto Madagasikara ny fanapahana ny hazo. Misy anefa ny lalàna mifehy izany fanapahana ny hazo izany na ny fitaterana ihany koa izay andraikitra ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Raha ho any eto amin'ny faritra Vakinankaratra manokana dia maro ireo mpisehatra eo amin'ny hazo. Tsy maintsy ilaina ny fahazoan-dalana manapaka hazo ho hiatrany ny talepatritra ny tontolo iainana aty an-toerana. Ary toa ka misy ny tsy fanaran-dalàna mahakasika izany dia hiara-ny lalàna tanteraka ary giazana avy hatrany ireo hazo izay notaterina antsokosoko sy notapahana tsy ara-dalàna ireo. Ny fahazoan-dalana ikapa hazo raha ato anatin'ny faritra Vakinankaratra aloha tsy misy hazo kapaina eto, tsisy ala-panjakana, tsisy ala-nanahary afaka omena ho tapahana zany aloha raha eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Zay aloha zany mazava be zay. Autorisation de coupe na fahazoan-dalana ikapa hazo maniry any amin'ny tanin'olon-tsotra titres borné mazava tsara. Zay no avoakan'ny traite Vakinankaratra. Tsika moa zany eto ny RN7 mandalo eto, ny RN34 mandalo eto na izanan'izany ary misy vokatry ny ala misy hazo koa mivoaka avy eto Antsirabe eto Vakinankaratra. Raha misy ny vokatra izay tsy manana taratasy ara-dalàna, tsy manana ilay antsoina hoe autorisation de transport na tsy manana ilay antsoina hoe autorisation de coupe na tsy manana laissez-passer dia giazana toy izao izy. Zany hoe ny antony anorona ihany izao zany dia mba anentanana antsika mpikirakira hazo, itsika izay mpisehatra amin'ny resaka hazo zany mba anara-dalàna hatrany amin'ny asa rehetra izay ataontsika. Mandritra ny telo volana ihany ny faharetan'ny fahazoan-dalana manapaka hazo ary misy ny fidinina ifotony izay ataon'ireo lehiben'ny ala manamarina tanteraka ilay hazo izay ho tapahana. Ho an'ireo mpisehatra amin'ny hazo rehetra eto Vakinankaratra dia tsy maintsy manolo ireo hazo notapahana avokoa amin'ny alalan'ny fanaovana tanin-janakazo na ny pépinière. Raha toa ka tsy misy izay ho hatrany ny talepatritra ny tontolo iainana eto Vakinankaratra dia tsy mahazo ny fahazoan-dalana manapaka hazo ilay mpisehatra. Zany hoe tsy misy autorisation de coupe délivrena sur table zany tsony amin'izao fa tsy maintsy midina eny ifotony. Ny antony dia satria matetika tena hazo angalarina ary izany zavatra zany tena be dia be mihitsy ny kahan'izany ao amin'ny tribunal eto amintsika eto. Hazo tsy anazy kory le hazo dia tapahany dia rehefa avy eo indraindray arany misy misandoka hoe anala izy ka rehefa tsisy ny descente kay hazon'olona no azahoana autorisation de coupe. Amin'izay fotoana izay na le olona mpanao sonia le autorisation de coupe arany voantso any amin'ny tribunal ary mety higadra mihitsy ary. Fa nareo mpikirakira hazo ireo arany nareo mpivarotra hazo masinika-hazo goavambe eto Antsirabe ireo, hoaiza moa zany ireo afaka folo taona raha toa ka tsisy hazo kapaintsony eto
noho izany a sady intérêt zareo tombotsoa an'zareo mihitsy ilay hoe ohatra ny hoe mamorse mantsy ny train hoe zay tsy manome autorisation de coupe tsony raha tsy mamboly azo nareo ohatra ny hoe mila voatsiary fa tsia tena tsy mila voatsiary tompo fa tena ampitiavana mihitsy no anerena mialatsiny amin'le fomba fiteny fa tena fitsinjovana ny taranakitsika faramandimy ilay hoe ny exploitant rehetra dia tsy maintsy manana pépinière tsy maintsy mamboly azo anjaranay no micontrôler an'izany ny tsy mahatanteraka an'izay kosany a dia eto aloha zahay mbola mifanjinja kely eto hoe aiza ilay solo ny hazo ny tapahanao taiza ny toerana nanaovanao anazy araka izany dia mazava sy entitra tanteraka ny avy eo anivony fitaleava-paritra ny tontolo iainana eto amin'ny fatry vakinankaratra mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fanapahana ny azo sy ny fitaterana antsokosoko izany. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia natsahatra nandritry ny efatrandro ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas taorian'ny fifanarahana samihafa nanomboka androany noho izany ny famitsorana ireo takalonaina israeliana izay isan'ny antony nanekeny ny fampiatoana ity ady ity. Fanazavany amin'ny sariny France 24. Il est 7h ce matin à Gaza, les armes se sont tues. Tapaka taorian'ny fifanarahana ny arahana tamin'ny Qatar fa iroso amin'ny fampiatoana ny ady mandritry ny efatrandro i Israely. Natomboka androany noho izany ny famitsorana ireo takalonaina izay voafaritra fa manodidina ny 50 no avotsitra hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ka ny 13 amin'ireo no efa navotsitra androany. Ireo vehivavy sy ankizy takalonaina no voakasika voalohany amin'ity famitsorana ity. Ho takalon'ny famitsorana ireo takalonaina kosa ao anatin'izao dia nametraka mazava i Israely ny amitsorana ireo zazamam-behivavy latsaky ny 12 taona ka ny avy any Cisjordanie no atao betsaka amin'izany. Anisany notsindrian'i Israely mafy ihany koa ao anatin'izao ny tsikitiana na andratranana iray azy amin'ireo takalonaina ireo. Mifanatra indray tompo klasy tompo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao naizanaiza misy anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadino arahanao afaka fotoana fohy ny fandaharana ankitsy-po. Ny tena kosa dia mametraka ny mandra-piresaka ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.